أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. ديرا سيكون ليبيت لتسك الله سبحانه وتعالى أرسلنا متفتاف واللخير كما فطوك محمد صلى الله عليه وسلم رحلة إلى مدينة زينيسا إن شاء الله. نيتك يركحينا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح زين يسن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله ثم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. حديث زين يسن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه manapita tatantsika milaza mana hoe nday andro nipetraka rasul sallallahu alaihi wasallam teo ambony mimbarinazy ko fa hitandreo mpanaradianazy zany fipetraran'ny rasul sallallahu alaihi wasallam zany inona fietsika ataon'izy ireo wajalasna hawla avitrany izy ireo dia mipetraka nanodidina mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aoriany io niteny ilay hiraka mahafatoky milaza mana hoe inna mimma akhafu alaykum min ba'di. Tena marina ho izy fa nisan'ny zavatra atahorako aminareo amin'ny fotoana izay tsy maheo ahy, amin'ny fotoana izay aoriany tonga avy amin'ny fahafatesana amiko. Inna baron rasulillah ma yuftah alaykum zaharat ad-dunya wa zinataha. Amin'ny vanim-potoana isokafany Allahu azza wa jalla aminareo ny dunia sy ny haingohaingony dunia. Muttafaqun alayhi. Tapitra teo hadithin'ny Nabi sallallahu alayhi wasallam. Raha laisy ray mandrina janahizany raha tsika malala angamba fa hadisy eo ampilatanatsika dia manentana antsika piny islam rehetra itsika zanak'olombelona tsakanavaka hitandrina amin'ny dunia izay napetraka ny Allahu azza wa jalla eo ampilatana ny zanak'olombelona. Ny dunia mazava ho azy anisan'ny zavatra halal, anisan'ny zavatra ny fitadiavana zany, anisan'ny zavatra nampirisiny diny islam nantsika. Hitindray kosa fa mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampitandrina antsika amin'ireo fitadiavana tro loatra hatonga anao hanadiny zony zanak'olombelona mitovy aminao, hanatonga anao hanadiny zony Allahu azza wa jalla, hatonga anao hanadiny zony ireo mpiarabelona aminao, hatonga anao hanadiny zony ray aman-dreninao sy ny zony vady aman-janakanao. Zay natonga mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ity hadisy ity manandra antsika avy hatrany izy izy niavozoko aminareo amin'ny vanim-potoana sokafan'ny dunia sy sokafan'ny haingon'ny dunia eo ambany masonareo. Ny dunia moa araka mivolazatsika teo nisan'ny zavatra halal fa izy io ndray kosa azo koa miseho amin'ny ka hatonga anao hanadiny zony zavatra maro samihafa eo no mampatahotra mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiako tsindrina raha lesy ray aman-dreny ajalesa aoka tsika dia hafantatra tsara fa tahaka ny fitsapana ataony Allahu azza wa jalla amin'ny zanak'olombelona ny fahatrana ohatran'izany koa dia hasoavana dia fitsapana izay nanefany Allahu azza wa jalla amintsika. Aoka tsika avitandinika tsara mihitsy fa hoe tahaka ny Allahu azza wa jalla mitsapa zanak'olombelona amin'ny fahatrana ohatran'izany koa izy mitsapa zanak'olombelona amin'ny harena maro samihafa. Allahu azza wa jalla manamafy zany ao anatin'ny Qur'any milaza mana hoe wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Fatarinareo tsara hozy izy Allahu azza wa jalla fa ny harenanareo sy ny zanakanareo izy io dia fitsapana nalefany Allahu azza wa jalla aminareo. Ka aoka tsika zanak'olombelona tsy haka tapany fitsapana amin'ny endrika resaka fahavoazana ihany, eny tokoa na dia hasambarana aza izy io dia fitsapana boka amin'ny Allahu azza wa jalla. Mbola manamafy Allahu azza wa jalla amin'ny andiny masina maro samihafa milaza mana hoe wanabluwannakum bisharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Ianareo dia hotsapainay amin'ny shar, amin'ny haratsina maro samihafa tahaka anareo hotsapainay amin'ny khayr. Wanabluwannakum bishar wal khayr fitna, hotsapainay ianareo mbaran'ny Allahu azza wa jalla amin'ny shar tahaka anareo hotsapainay ao anatin'ny khayr, ao anatin'ny hasoavana. Wa ilayna turja'un, ary aty aminay no hiverezanareo amin'ny farany. Allahu azza wa jalla mbola karazana mampitandrina ihany ary mampianatra antsika zanak'olombelona amin'ireo fitsapana maro samihafa ireo fa hoe tahaka amin'ny fitsapana ny fahavoazana, tahaka amin'ny fitsapana avy amin'ny Allahu azza wa jalla ny haretina, tahaka amin'ny fitsapana boka amin'ny Allahu azza wa jalla ny fahatrana. Ohatran'izany dia fitsapana boka amin'ny Allahu azza wa jalla ihany koa fahasalamana
fitsapana boka amin'ny Allah azza wa jalla ihany koa ny hasoavana maro samihafa tahaka amin'ny fitsapana boka amin'ny Allah azza wa jalla ihany koa ny harina sy ny taranaka. Ina tonga paminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy eo ampilatanantsika avy hatrany milaza mana hoe inna mimma akhafu alaykum min ba'di ma yuftaha alaykum zahrati ad-dunya wa zinatuha. Anisan'ny zavatra tahorako izy aminareo mpanaradiako amin'ny vanim-potoana izay tsy maheo ahy amin'ny vanim-potoana inareo dia tsapaina Allah azza wa jalla amin'ny asoavana sy amin'ireo haingony dunia maro samihafa. Allah azza wa jalla ni mbola miteny mihitsy ao anatin'ny Qur'an milaza mana hoe alhaakumut takathur hatta zurtumul makabir. Ianareo dia horendrika ao anatin'ny fitadiavana io, fitadiavana rena maro samihafa, fitadiavana haingony dunia io, sika tatonga aminareo izany fahafatesana zany. Mampianatra antsika fa antsika zanak'olombelona dia nataony Allah azza wa jalla naturel amintsika mihitsy io fitadiavana, ndraiky fitadiavana rena, fitadiavana hasoavana maro samihafa, nefa mampatahotra raha toaka izy io no lasa vato misakana manoloana amin'ny fanompona Allah azza wa jalla. Vato misakana manoloana amin'ny fitadiavana zony vady aman-janaka anao, vato misakana manoloana ny zon'ireo mpiarabilina aminao, vato misakana manoloana n'ireo jamaa ndraiky raha alainao miara-miaina aminao ao anatin'ny fankatoavana Allah azza wa jalla. Paminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampatsiaro amin'ny hadisy hafa maro samihafa milaza mana hoe yushib ibn adam wa yuhram wa yusibuhu ash-shaykhukhata wal kahula walakin خصلتان من خصاله تبقيان قويتان حب المال وحرص على الحياة. أمبارا بمنانسك محمد صلى الله عليه وسلم مما حستونا سنكون بلنا ميانتوتا مفابل أمبارا زكتها من زريوري سكا فحنتيرا لك فحريرانا زن نيفن كوسا أمبارا رسول صلى الله عليه وسلم خصلتان من خصاله تبقيان قويتان مسير أنا كروه أو أنا تنفتن تنزل كون بيلنا بمتانزا كسكم بيبيا زفعتيرنا من زيو ين زنا بر رسول الله حب المال فتيفنا مال والحرص على الحياة ذاك فتيفنا الدنيا. سبحان الله كرب من أنسك محمد صلى الله عليه وسلم تيابتر أنسك زنا كون بيلنا نديو زفعتيرنا زيتون أنسك نديو زحبزنتونا زي ميسنسك نفن أنسك زنا كون بيلنا مين توم أنسك فتيفنا الدنيا ذاك فتيفنا مالي إذن كانوا نزان متن نتونا بمنتك محمد صلى الله عليه وسلم ما بتعرم تكم من حديث يوم بلا تنتكم لا زمن حوي إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها. أني سندور كوزي من اليوم أن فنبتونا سقفا الله عز وجل من الدنيا سي أنغو الدنيا يوم حديث القدس سمساحة ما بتعرم نتكم لا زمن حوي لو كان ابن آدم واديا من الذهب لتمنى أن يكون له واديان ولن يشبع فم ابن آدم إلا التراب. ينتكون بران الله عز وجل زنكون بالناس نادين تلورنا لافك فلامين أنا كراي حندي فاسن فينا الناس حتون فيلتين الناس بما تبتنا تسيابيز بما نيريز سكولا بك فلامين أنا كرو ولن يشبع فم ابن آدم إلا التراب. زنكون بالنا ديا سما تبتنا فوكميتيز وافقوا فتسوي تونغام نزان ففتسنا زان. كيو حديثيو راح ليس مدينة جنايسا ران راح توقع تسكن روانتي مينا ونات الحديثيو ينتسك ما بتشارتنا تيكا ما بتشاري كرابيلنا تيكا ما بتشاري بين إسلام ميركم تيكا ما بتشاري زنكون بيننا نادي فرينت كونات الفتاديا فنزان فوي يني إسلام ما ديسكتسك يتاد يني إسلام ما ديسكتسك هميل فدي منزانا كتسكفا أزوتوكو سمنيت كوي hatunga nawa ugila wanatimftadia vanyo hatunga vere zuni za watamar mandibina nam yuma tunga ngamba no pamnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hadith misnanska itu maptan faptandie mna satem siom ni kamar samyafa zana kun benna ki sufa mrubrub harina naw maru fayfana yom pilatana naw memna tafayitana zana kun benna marambina nam sumtufka am vanptona nam bula mena wanatimfatana fomba fijerina zanak'olombelona benna mseho amin'ny endrika fahana jana nefa kosa mivanim-potoana sokafana Allah azza wa jalla aminao izany arina zany maro am'ireo zanak'olombelona tsy mahatanty izany fisokafana arina zany ka mahatonga azy manao tao ina tonga mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampitanantsika amin'ny hadisy io la yandro Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nadalta masjid an-Nabawi
Siku tungati wa masjidin nabawi msakara ka sahaba na krai hizi mantano msakara kula na krai movi fatatana riu ranna yule sahaba rete zina bidnaz na malazim lazima na huwe innahu rajul tayyib wa ma sha Allah ultadiavna zan ul ma sha Allah ultiyanul ulu maifanda ile kul avetano Umar ibn Khattab ntin tamnizrewe hal sabaka lakum an tata'amal ma'u bid-dirham wad-dinar movi yanareu na vifanda tamni arabula si arakarina amnirisa arabula mfanda tamni amnirisa arabula dentin de sahaba rena la zai usisi mfanda tamna tamni arabula dina mal Umar ibn Khattab lazima nahu idhan antum la ta'rifuna dikanzan yanareu yeti mafatataza sate uvina namla mafatata ulam nejit na vanutona yom pilatana harina uvina namla mafatata ulam vanutona na fanda yamlaza amnirisa arabula sateza na kunbilna awana tifantani is possible mena mnetka fin fanazana merakamna famfan butuna sukafan Allah azza wa jalla rizqa zahrat ad-dunya wa zinataha nadifanga lantina nawaza possible myuva msewa mnetka rizqa habibina msewa mnetka rizqa fins fanazana msewa mnetka rizqa famban banina kayonga amba matunga pamnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatara tsakamlaza manahwe inna mimma akhafa alaykum min ba'di ما يفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها أني سما بتاوتاه إزز أنفان بتونا تسمع يواهي ما بتاوتاه من نريم أنفان بتونا تسمع يواهي أنفان بتونا سخافا الله عز وجل من نريم الدنيا سنين بين الدنيا نكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.